Miaravatsika rehetra no surtout zay ho andreo zay vao niara-baiko Erlandau no anarako. Atsika Tesirabe mety zay vao nahitana teto angambany Erlandau ao GSMB tsy hitako moa zay titre koa fa mampianatra reo vao antsoina. Tonga dia alefatsika mandeha any fotoana tsy na tsisy introduction be fa zay mombana Erlandau. Rehefa vanjery zany tsika tamin'ny faly teo hoe inavy mahatonga antsika manana fiangonana be dia be dia amin'ity tapany faharoa fohifohy ity engany mba fohifohy tokoa na rehefa eo anatrehan'ilay fiangonana be dia be amin'izay atsika zany zao be dia be ny ismatsika calviniste sasany arminianiste be isma be zany tsika amin'izao dia samy hafa ny fiangonantsika dia inona no atao, inona no andraikitra tsika manoloana izany eto aloha zany tonga dia tsoriko hoe za zany reto tsy andraikitra androany zany teny hoe ary ananina mandeha rehefa be dia be loatra zany dia reto no ale fa ny andraikitra androany dia amerina inona ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany ho azontsika ampiasaina tsika kristiana manoloana izay fa samy hafa antsika be dia be loatra izay. Zavatra mila apetraksika voalohany aloha miantona an'izao fandraisako anjareto izao satria didiny tompony firaisana kristiana. Jesosy Kristy izy tena no sady mivavaka amin'izany amin'izao natoka 7:20 avoakantsika hoe texte aveo no naniraka antsika ihany koa amin'ny soratra masina hoe mila manana firaisana isika kristiana. Iray ny tompontsika Jesosy Kristy, iray ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia iray ny batisa ao amin'i Jesosy Kristy. Ka manana andraikitra ny kristiana no ireo iray anana firaisana. Fa ny olana hitantsika tamin'ny fampianarana teo ahoana nanantsika firaisana amin'izany tsy fitoviana be dia be zany. Resaka fotsiny hoe fomba am-piangonana dia efa olana, resaka fotsiny hoe maty larobi Jesosy sa maty zomady dia efa problème be. Nefitsika mila firaisana fomba hoy izany tenin'Andriamanitra inona nataontsika. Jesosy Kristy amin'ny Jaona 7:20 teny hoe anaty mivavaka zany izy mivavaka ho antsika izy io manao an'io amin'Andriamanitra iray nefa tsy ho an'ny reto ihany, tsy ho an'le mpiarana ihany zany nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny tsika zany mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zaho ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny iray antsika, izaho aminy ary anao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa efa naniraka ahy ianao sady efa tia azy tahaka ny itiavanao ahy. Eto zany tsika ahitantsika ny angezany antony tokony mampiray ny kristianina. Jereo tsara rehetra teneny eo amin'ny 9:20 hoe mba ho iray izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba ho hinoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Izao tontolo izao mila ny filazantsara io zany ny firaisantsika kristianina anisan'ny ngeza indrindra atonga le izy inoan'izao tontolo izao. Jesosy tena zany mba inoan'izao tontolo izao fa ianao naniraka. Ary ny teny ao anatin'io verset andalana folo kely io izy miteny hoe mba ho iray izy rehetra, tsy zavatra kely zany tsy zavatra option, tsy zavatra azo atao sy tsy azo atao zany le firaisan'ny mpino fa zavatra tena tokony atao raha Jesosy Kristy no anontaniana. Ain-dehibe ny filazantsara mihitsy zany araka ny vavaka Jesosy Kristy io. Efezana 2:4 manao hoe Paoly indray hoe mahazo toa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana, iray ny tena ary iray ny fanahy dia araka ny miantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray n'izy rehetra izay amboniny izy rehetra manerana azy rehetra avy ary ao amin'izy rehetra. Tsy mitovy anefa ilay fiangonana dia ahoana
inona ny azo atao a hitatsika zany a baiko ny tenin'Andriamanitra tsy azo iodivirana ny baiko hoan'ny firaisana tsy option tsy azo tsika atao hoe efa tsisy fika ntsony efa be dia be loatra ny kristianina efa be dia be loatra ny ismatsika ny teoloziatsika dia andao ajanona zany firaisan'ny mpino zany tsy azo atao izay a raha mino koa tsika fa tenin'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo tsika atao ambanjavatra ny firaisana fa tsy mitovy nefa ny fiangonana tsy mitovy ny fampianarana arahina tsy mitovy ny ismatsika nefa tehanana fiombonana isika nefa mila miombona raha te-hankatony tenin'Andriamanitra isika dia ahoana zany ny atao a valitsika amin'ny fomba tsotra kely izy ao anatin'ny 30 minitra eo voalohany indrindra zavatra ngeza be voalohany indrindra dia mifantoka amin'ny filazantsara tonga dia lefa fotsiny aloha izy efatra dia avoasantsika tsirairay avy eo faharoa mila mamantatra isika ny kolotsaina misy atsika tsy fantatsika hoe inona ny ismatsika io indraindray tsy fantatsika hoe inona mahatonga na mino an'ity a ny vondrona misy anay inona ny inoko a rehefa tsy fantatsika ny kolotsaintsika dia versika fa tsy kolotsaina ilay izy fa tena fahamarinana tsy azo otovirana ary izay tsy mitovy amina tsy izy tsy fahafantarana ny antsika ihany koa zany mahatonga atsika tsy fahatongavan-tsaina kokoa ngamba ny tiako teneniny tsy fahatongavan-tsaina ny kolotsaina misy atsika fahatelo a faletretena sy fifandeferana ary fahaefatra farana dia ho avoakantsika bebe kokoa ny afarana mila manao ny antsoina hoe triage théologique avoaka fotsiny aloha izy eo a dia voasantsika tsirairay izy voalohany indrindra zava-dehibe indrindra na ity fotsiny ara tadidinareo androany dia vitany mission fa tsy fotsiny tadidinareo androany mila mifantoka amin'ny filazantsara isika io no maha kristianina ny kristianina betsaka ny zavatra inonao mahatonga anao hoe ataontsika hoe pentecôtiste mahatonga anao hoe calviniste réformé mahatonga ny ismanao zany be dia be fa mahatonga anao kristianina dia ny finonao ny filazantsara ny Jesosy Kristy io no antoky ny firaisantsika kristianina hitanareo any amin'ny zazakely izy ny tena hitako hoe exemple tsara indrindra zazakely 5 taona latsaka 5 taona 7 taona io a vakansa moa zao dia afaka jerenareo eny zareo vao milalao ohatra hoe milalao baolina izy zany eo ampilalaovana baolina eo a zay zany ny zavatra mahalianan'izy ireo rehetra intérêt commun ozy ny teny frantsay eo ampilalaovana baolina eo tsy hitan'io zazakely io hoe tsisy rarahina zany hoe zanak'izy io ohatrana hoana ny faharom-piainana io miady veny ray aman-dreny io any an-trano a inona ny zavatra tiany sy tsy tiany ankoatran'le baolina fa eo ampilalaovana baolina io zay ny intérêt commun zay zavatra tiany a voafafa daholo ny zavatra tsy mampiray azy eo tapotra le baolina eo a eo vao miverina ny amin'ny fiainany hafa izy hoe ay zanaka angetroka be kely ray teo ay le ray teo a kely sisa de 4 mi ay le ray teo a pentecôtiste ay le ray teo adventiste eo ampilalaovana baolina izy tsisa zany zay no tiany zareo miaraka manina moa miresaka hoe ankizy kely milalao tsika tsy hoe ankizy kely a fa olona ampiraisy ny filazantsara ny Kristy tsika sanao rehefa mino fa Jesosy Kristy maty ho an'ny fahotantsika rehefa babon'izay fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zay rehefa miara-mino tsika sanao hoe tsy misy mahasaraka atsika ny fitiavan'Andriamanitra asoa ao amin'ny Jesosy Kristy rehefa miaraka lina amin'izay tsika ka mahita olona hafa lina ohatrana amin'ny filazantsara nanovany fiainako io a mahita ena le rizany aminao za lina amin'le firaisana aminao le firaisana tsy forcena inona ny mahatonga ana lina ny fandray aminao maninona ny matsiro amiko ny fifandraisana aminao satria misy zavatra any aminao mitovy amiko misy fahalinana amin'le filazantsara hitako eny aminao tonga tamin'ny 7 alina teo zay a dia misy namanay anankiray tamin'ny 1 tany vao tonga dia tsy mifarinety zay miresaka tsisy mitovy ny fiangonanay misy batista eo dia misy FJKM eo dia misy tanànan'Andriamanitra eo
dia miresaka zay mahamalina be le resaka miresaka ny mahasamihafa anay zay sady vita ihany mo préparation ako tamin'ity fa tsy fantatro zany manao préparation fa miresaka fotsiny dia miresaka io zay dia matsiro le tsy mitovy tena tsy mitovy le izy fa matsiro le izy hitako any anatina fomba firesaka le namako na ny fijeriny hoe mitovy zavatra namonjy zay mitovy olona namonjy ny hafaliako indrindra no hafaliany indrindra fiadanany no fiadanako fahasambarany io rahalahy io fahasambarako mila kristianina lina farak'izay lina amin'ny filazantsara ny Kristy zany zay vao miray raha lina kokoa za marina za lina amina teolojia maro be za tia mamaky boky tia mandala tia ady hevitra ampirahalaina momba ny isma rehetrarehetra misy zany fa tsy mahalinana mihoatra ny famonjenana ao Kristy zany zay no mahavonjy anazy zay no nahalalako an Kristy dia io fahalalako an Kristy io rehefa vao hitako any aminao tiako foana no miresaka aminao tiako no miaraka aminao voalohany indrindra zany zay le tia ny ten'Andriamanitra tena teo iray ny tompo tsy tompo hoe arahana fotsiny zavatra tena iny fa tompon'ny foko mandidy sy manapaka ao aboka iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa tsy midika zany firaisana kristiana hoe hitovitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra inontsika any amin'ny pitsopitsony rehetrarehetra fa midika hoe ilay zavatra tiatsika indrindra dia mitovy ka raha misy tsy hitovizantsika any amin'ny zavatra fa tsy manino fa mahatonga an'io mafy be le firaisana lasa olana be satria ny antony mahalinanao kokoa zany le tsy mampiray anareo toy izay le mampiray anareo na ty faharoa tena pila na tsy mandray an'le tena mahalina voalohany kokoa zany ianao azonareo mety possible tsy tena tafafatoka tamin'ny filazantsara zany mahatonga an'io hoe ilay pitsopitsony tsy mampitovy no mahalinana kokoa zareo ny lazany Paoly anazy rehefa nisy fitsaratsarana tao amin'ny fiangonan'ny Korinto teo be problème be fa anisan'ny problème tena ngeza dia le zareo tsaratsaraka be misy olona tena hoe za Paoly ny tiako kokoa za Apolosy ny tiako kokoa za Kefasy ny tiako kokoa dia sasany ngamba mety leoleo dia tena any anay Kristy fa ohatr'izany tenenan'ny Paoly anazy mananatra anareo ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba hotafakambana tsara ka iray saina sy hevitra fa nambara ny avy any amin'ny ankohonan'ny Kloa misy nandaza zany tany amin'ny Paoly tamiko mantsy ny mombamomba anareo rahalahiko fa misy fifampianjaniana eo aminareo miteny zany satria misy aminareo milaza hoe izao dia amin'ny Paoly izao dia any Apolosy izao dia any Kefasy izao dia any Kristy dia ohatr'ireo ny lazain'ny Paoly anazy fa tiako be misy ty filazain'ny Paoly anazy ty voazarazara ve Kristy i Paoly ve no voaomby tamin'ny hazo fijaliana hamonjy anareo sa amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovana batisa anareo isika maka fironana io mirona zany mirona amin'ny Paoly mirona amin'ny Apolosy mirona amin'ny saikriza ireny olona ireny ve na ireny isma ireny ve no maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana raha ataoko amin'ilay fiteniko tamin'ilay exemple teo aloha teo zany ve tena nanarahako an'i Kristy ka raha ohatra ka amin'io zao izay lina kokoa amin'ny Paoly raha i Paoly zany no mahalina anazy fa tsy le filazantsara torian'ny Paoly raha le tanana zany no mahalina anazy fa tsy le tondron'le tanana izay mitovy ohatrany hoe ty phalange ty zany tiako dia izay mitovy raha koa ty phalange koa phalange faharoa dia faly sy Paoly natambatra ny faly koa ty phalange faharoa dia izay mankafy an'ty phalange kely ty zany no miaraka dia izay mankafy an'ty miaraka fa tsisy mirarantsony le tena tondron'le tanana dia ohatr'izay mihitsy ny fiainana kristianina rehefa tsy le Jesosy Kristy no mahalina anao tsy inony zany tena zava-dehibe aminao dia izay mahalina antsika any amin'le zavatra tsy zava-dehibe izay mitovitovy amiko amin'iny no tiako izay ny amin'iny fa raha asika zay dia efa afaka ny olona tsy firaisan'ny kristianina betsaka efa
ataoko hoe fahavalo isan-jato efa afaka. Fa misy koa ny olana faharoa dia tsy fahafantarantsika fa manana kolotsaina ny olona rehetra, ny fiangonana rehetrarehetra. Misy fiangonana sasany na vondron'olona sasany lasa mieritreritra fa tsy kolotsaina eo anazy io fa tenin'Andriamanitra vaovao mafaly ho anazy manokana mihitsy filazantsara averiny fa hoe tsisy zavatra teo amin'ny fiainany na teo amin'ny fiangonana na teo amin'ny vondrana isanazy ny influence anazy miezaka amin'ny tena lehibe natonga anazy mino an'io fa izy neutre indrindra. Mamaky baiboly izy dia fahamarina avao amin'ilay baiboly mivoaka ao amin'ilay zavatra inoany io. Ka raha ohatra ka misy rahalahy hafa tsy mitovy hevitra aminy satria anazy tsy kolotsaina fa tenin'Andriamanitra mihitsy no anazy io, ka raha misy rahalahy hafa tsy mitovy amin'iny dia tsy maintsy ho ahilany satria manota io rahalahy io satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ohatra anazy. Ka mila fantatsika hoe izao miangona amin'ity, tonga dia ataoko exemple hoe miangona amin'ity fiangonana ity atao amin'ny tanànan'Andriamanitra ohatra. Izahay ny kolotsainanay ohatra atao amin'ny tanànan'Andriamanitra, ataoko exemple hoe exemple tsotsotra ka hoe ny fanasan'ny tompo atao aminay dia tsy atolotra isaky ny olona fa samy maka. Tsy haiko hoe tsy mety izany atao fa ataontsika ohatr'izay dia oza hoe noho ny fahazarako tany amin'ny kolotsaiko hoe tsy ohatr'izay fanaonay fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra finoanay complet dia oza hoe ireo rahalahy ireo tsy tia tenin'Andriamanitra ireo. Mety gaga antsika mena za fa be dia be ny olona misaina ohatr'izany matoa ianao tsy mitovy amiko dia tsy tia tenin'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina kanefa ilay zavatra inokokay kolotsainanay nisy tantara tao natonga an'ilay hoe alaina samy maka eo le fanasan'ny tompo. Ohatra fotsiny izany fa misy zavatra inonay ao amin'ny fiangonanay kolotsainay. Fantatrao ve inona ny ismanareo? Tokony ho fantatrao hoe inona ny tantara ny vondrona kely misy anareo, tantara ny fiangonana misy anareo, hanavahanao ny kolotsaina sy ny tenin'Andriamanitra. Falazainao fa hevitra tsy azo idivirana daholo rehetrarehetra rehefa tsy hitanao izany. Amin'ny teny frantsay izy hoe reconnaître ses propres influences culturelles. Iza no nitory tamiko voalohany, iza no nahalalako an'i Kristy. Matetika le olona nitory filazantsara tamiko iny zavatra inony iny raha zoky iny matetika iny inoko rehetrarehetra amin'ny ankapobeny matetika. Tsy ataoko hoe zato isan-jato izay fa matetika le olona nahalalako an'i Jesosy iny zavatra rehetra ampianariny raha zoky iny ohatra ny tenin'Andriamanitra tsy azo idivirana foana. Dia raha tsy fantatra hoe nisy tantara angena tonga tamin'ny zavovonjy nisy étude biblika kely tao aminay dia nisy an'ireo mpampianatra rehetra tao ireo FJKM reo ohatra na Baptiste reo dia mianatra tantara kely mihitsy tsy maninona fa mila fantatra ao kolotsainao ka raha mahita kolotsaina hafa dia afaka miresaka azonareo, afaka mifanakalo, tsy tonga dia mitsara, tsy tonga dia manilika dia azonao tsara fa manana kolotsaina avy isika rehetra dia tsy misy an'izany kristianina neutre izany. Jereo tsara ny zavatra atao faly ohatran'ny anglikana mivoaka puritain, calviniste mivoaka vitange anglisme dia ianao de 2025 ty mieritreritra fa tsisy influence ninina misy tonga dia kristianina pure fotsiny ianao tsy mahalala amin'ireny zany ianao raha tsy tonga sainanao hoe za dia misy influence avy any amin'ny tantara sy avy any amin'ny olona na tonga anao vovony sy tsisa dia ho heverinao fa neutre ianao, pejy fotsy dia Kristy manoratra ao amin'ilay pejy fa tsisy kristianina ohatr'izany dia mila azonao izy. Ny anaram-piangonana rehetra manana an'izay daholo. Misy théologie arahana daholo tsika rehetrarehetra. Nous sommes tous théologiens, vous êtes théologien anankiray zay. Tsy hoe théologiana nianatra efatra taona tany amin'ny STE ihany na tany amin'ny faculté de théologie ihany no antsoina hoe théologiana. Théologiana avokoa isika satria maninona? Satria antsoina hoe théologie dia fianarana momba an'Andriamanitra, fahalalana momba an'Andriamanitra. Inona ny théologie anao? Inona ny théologie arahinao? Mila fantatra zay
misy fironana avokoa sika rehetra am-piangonana, misy fironana ny fiangonana misy anao io, na tianao na tsy tianao, tsy neutre zany ianao. Plus anao mahafantatra zay, plus anao afaka mifandray kokoa amin'ireo tsy mitovy aminao. Dia tsy misy fiangonana tonga lafatra na le misy anara. Noho izany mila mamboly toe-tsaina miaino ny hafa isika. Raha takatra izay moramora amiko ny aino anao, tsy mitovy amiko. Fa noho izany tsy tonga sainany amin'izay, matetika ny pastera no matetika ny lohan'ny eo am-piangonana tsy te hiteny an'izay, tsy te handrisika ny mpino ao aminy, mpiavana ao aminy hamantatra ny kolotsainy sy handinika ny kolotsainy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Dia matetika ny mpino ao aminy tsy amporosiana anao an'izay fisokafana izay. So dia very eo manko mondry misokatra amin'ny kristianina hafa ianao, tsy voatery hivadika fiangonana ny dikan'io fa miaino. Satria mamy aminao koa ilay firaisana tsinona, satria toy amin'ilay voalohany teo hoe ny filazantsara no zava-dehibe ho anao. Mianatra amin'ny resaka, mila miaiky isika fa isika malagasy moa izay fantatro za gasy mahita hoe isika malagasy sahirana amin'ny fanakalo-hevitra. Na ianao tsy mitovy hevitra amiko dia halako, na ianao mitovy hevitra amiko dia tiako, fa tsy mahaitsika mianatra hoe tsy hevitra zany dia ndao hoe noko, tsy tonga dia contre ko atsaiko fa enoko aloha. Dia mamoaka ny hevitra avy eo mianatra amin'ny resaka, mianatra mifeny fihetsem-po anaty resaka, mianatra miady hevitra tsy miady olona. Mila fahaizana fihetsem-po zany fa voalohany indrindra mila ilay voalohany teo hoe raha tena filazantsara tokoa Jesosy Kristy koa mahaliana antsika sy ianao, tsy hanisy olana amintsika mihitsy zany, fa iresaka tsika dia ady hevitra am-pilaminana, ampiralaina. Mizatra tsy mora tohina amin'ny fomba ny hafa. Ohatsy mitovy kely amin'ny fanaonao am-piangonana to dia masoko tonga to. Mizatra tsy mora tohina rehefa tsy mitovy aminao ny olona. Fahatelo ny fanetrentena sy ny fifandeferana. Dia ngambany tsy ho veraberaliko lavitra be fa tsotra. Mety ho lasa fandrika ny fahalalana teolojika. Ozy ny Korintiana voalohany toko fahavalo hoe fahalalana dia mampihebreo fa fitiavana no mampandroso. Ny tiany tenenina tsy hoe alohantsika tsy hianatra fa hifankatia fotsiny, tsy izay ilay izy. Fa rehefa mahalala an'Andriamanitra za dia fandrika mety risika foana izay. Tsara tsinona fahalalana. Izay zavatra tsara rehetrarehetra dia afaka mivadika ho sampy foana. Inona tsy fahalalana ihany io fa zavatra tsara rehetra tonga fiainanao. Tsara ny manana trano sa ratsy? Tsara. Fa ny manana trano afaka ho sampy. Tsara ny manam-bola sa tsara, fa afaka ho sampy. Rehefa ny fahalalana no lasa sampy, possible misy eo am-pianaran'Andriamanitra no tiako be ilay mahalala, tena tiako ka lasa tiako mihoatra noho ny filazantsara, mihoatra noho ny rahalahako. Rehefa mahita olona afaka hanazavako hampisehoana an'izay fahalalako izay dia ny fitiavako eo amboniny ilay rahalahy iny mety ho avy tampoka eo amin'ny fotoana zany resaka amin'iny. Izany hoe fahalalana mampihebohebo, mampibotsina. Fa tsy mibotsina zany ianao rehefa fitiavana no mandeha aloha. Le cœur fait le théologien hoy izay namanay zay. Ny avinavina kristianina dia zavatra misoko miadana sy mangina, dia fantatra hoe subtil, misoko miadana, io tsy hitanao zany io tsy tonga dia hoe zany ny avinavina fa tonga, zany aho fa hibotsina ny fahalalako. Fa zavatra tsy fananinao io fa misoko miadana. Sisika ao ambadiky ny préférence culturelle. Toy amin'ilay faharoa toy zany hoe rehefa tsy fantatro ny kolotsaiko, tsy fantatro hoe inona no zavatra mihoatra noho ny filazantsara, zavatra inoko tsara fa tsy filazantsara. Rehefa tsy fantatra kolotsaiko ilay izy dia misosoka moramora ao ny fitiavako an'iny, ny préférence-ako iny mihoatra noho ny filazantsara. Ka rehefa nahazo toerana be loatra ao am-poko iny zany dia ibahana eo amin'ny fifandraisantsika sy ianao. Ino no ataoko sakana tsy fandraisana aminao. Miampy ny préférence doctrinale. Zao ny inonay, zao ny tsy inonareo. Ka rehefa
ino no ataoko ambony dia ny sakana amin'ny fifandraisantsika senao koa izay. Dia ny préférence culturelle sy doctrinale reo rehefa tena ifatoantsika hoe zao nisy manay, rehefa tena ifatoantsika hoe zao ny fomba ampiangonanay, rehefa tena be loatra hoe amponao tokamony ianao farany. Satria manenona zavaiko ohatr'izao le izy raha ohatra ka tia boribory ity zany imagine misy boribory tsy mahavita sara ohatran'ny fala, misy boribory zany ino antsoina hoe filazantsara Kristy. Miivo amin'ny Kristy zany tsika ohatra lazaiko tamin'ny voalohany hoe io no mahaliana anahy, io no tiako indrindra, io no mambabo ny foko tsy mambabo ny fonao. Fa ao anatin'ny boribory ngeza be io tsy mitandrina zany misy préférence culturelle, misy zavatra tiako kokoa any amin'ny doctrinako tsy tovizako aminareo ka lasa metiko mihoatra aminareo iny ao anatin'ny zaboribory anatin'ny maha-kristianina iny idiko ny kely le boriboriko. Zahay manao batisa olon-dehibe fa tsy zazakely anatin'ny samy kristianina antsika boribory ngeza be fa misy boribory kelikely miforoniko ao anatin'iny hoe zahay dia manao batisa olon-dehibe dia ny ambiny izay rehetra manao batisa ny zazakely manomboka hiatahako kely makatoerana ao boky izay ny doctrinako. Dia ao anatin'ny boribory samy manao batisa ny olon-dehibe indray misy mino fa ataoko hoe misy mino fa batisa dia tsy ataoko batisa tsony, misy ao anatin'iny mino fa ataontsika hoe ho avy Jesosy Kristy dia ametraka ny arivo taona eto amin'izao tontolo izao aloha, izay mino ny arivo taona ihany zany mianaka amiko zay zany le cercle diko indray zany le cercle koa. Dia ao anatin'ny samy mino ny fahatongavany arivo taona iny zany mbola misy koa hoe ita terme technique mbola misy dispensationaliste. Dia ao anatin'ny cercle dispensationaliste iny mbola misy dispensationaliste pré-tribulationnel. Dia ao anatin'iny pré-tribulationnel mbola misy farany ny mitokana mekely chaque secte farany ohatran'iny sisany cercle zany point kely. Satria tsy mitandrina anareo zany no heveriko fa soratra masina tsy azo idivirana fahamarinana farantampony izay zavatra tsy farantampony. Farantafajana atao anatin'ny boribory ngeza be iny zany tsy afaka ny fitiavako anao, ny firaisako aminao tsy miala. Izay boribory mekely lazaiko izay afaka antsontsika koa hoe fondamentalisme. Farany zany tsisy olona ary izay ny afarany fitokana monina, tsisy olona ifandray amiko tsony ankoatra izay tena mino ny zavatra mitovy amiko amin'ny antsipiriany rehetrarehetra mihitsy. Dia miteraka fitsaratsarana fahatany. Ny afarany olona io tena avonavona fotsiny sisa efa adininy hatramin'ny amamany zany filazantsara zany efa ela be tsy ilay eno zany hoe matsiro raka Jesosy efa retsy le isma kely rehetra sisany izy sy ny bokiny reriny ao amin'ny chambreny ao sisany mahafinaritra anazy sisany. Tsy tia olona io nakabeaza rehefa tratrany io tsy tia mifandray amin'ny kristianina hafa ary manao publication io to dia publication masika be any amin'ny zavatra tsy tokony asiahana mihitsy izy masika. Izay ny afarany io. Dia tsy tonga amin'izay tsika raha verina makamamy voalohany indrindra aloha filazantsara. L'orgueil nous empêche de voir nos propres faiblesses et exagère celles des autres. Rehefa tonga io avinavina io tsy mahita tsony ianao hoe malemy, tsy mahita faiblesse-nao tsony ianao ary mahita fa ny olona rehetra ankoatranao dia tsy izy daholo. Abotsinao ny problème sasany problemanao tsy hitanao tsony, lasa fariseo evanjelika ianao. Ny firehariana dia manakana antsika tsy ahita ny fahalementsika sady ahita mihoatra ny fahalemen'ny hafa. Mbola anaty fotoana fahaefatra dia zava-dehibe tokony ianaran'ny kristianina malagasy amin'izao antsika amin'izao anisan'ny mba resy lahatra anahy izy ty hoe tokony hamparitaka kokoa ny fianarana antsoina hoe triage théologique mise en pratique. Raha pratique antsika zany izay lesona blablabla be ny teneniko izay dia ahoana ary zany ny atao izay zany ty fahaefatra ity. Ny antsoina hoe triage théologique dia fisokajiana ny théologie antsika. Misy antanatohatra, misy laharam-pamena kokoa ny zavatra inonao sasany no ny zavatra inonao sasany. Rehefa tsy haintsika manao izay zay triage théologique izay tonga amin'ny secte tenenitsika teo isika
Ny antsoina hoe tirage théologique zany a définition kely amin'ny teny français hoe c'est une méthode qui nous aide à différencier les doctrines selon leur importance. Avana arakaraky ny lanjany ny fotom-pampianarantsika. Tsy zavatra rehetra anarantsika momba ny tompo zany a mitovy laharam-pamerana avokoa. Misy ambaran-tompo telo mila fantatsika momba n'ireo zavatra enontsika rehetrarehetra. Ambaran-tonga voalohany antsointsika hoe miaraka amin'ny teny doctrine primaire. Tiako taditsika zany ty zany pratika amin'ny zavatra ianarantsika amin'ity partie ty. Doctrine primaire. Ohatr'izao izy hoe essentiel, zay zany le fiteny hoe iankinan'ny finoana kristianina. Misy fiantraikany ireo zavatra hoe ny amin'ny famonjena anao. Ny fanekena na ny fandavana an'ireo doctrine nareo a. Manao misy zany. Verina kely. Tokony misy zavatra. Ny fanekena na ny fandavana azy dia manana fiantraikany any amin'ny famonjena anao mihitsy. Diso amin'irety doctrine primaire ireto zany ianao dia diso hatrany amin'ny famonjena anao. Ratsorina io mampiray antsika. Vao mandiso an'ireo dia tsy kristianina. Trinité, Andriamanitra tokana izay iray. Raha vao diso Andriamanitra tsy mitovy zany ilay Andriamanitra hainontsika. Zavatra hainoko tamin'ny mbola kely hoe ny Andriamanitra antsika, ny Andriamanitra silamo ihany n'Andriamanitra tsika e. Raha ny fandriamanitra ray ihany io fa ny Andriamanitra ny silamo tsy trinité, tsy Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Donc tsy ilay Andriamanitra ny Baiboly inoko, donc tsy Andriamanitra. Rehefa diso amin'ny trinité zany tsika, Andriamanitra tokana telo izay iray dia tsy voavotsy. Tonga dia ataoko an'izay izy mazava be. Ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy vokatry ny trinité zany a. Ny maha-olombelona Jesosy Kristy koa miaraka amin'izay. Jesosy Kristy dia olombelona feno, Andriamanitra feno. Doctrine primaire zany tsy azontsika disoina. Raha tsy zany diso Andriamanitra dia tsy izy ny fivavahantsika, tsy kristianina akory. Famonjena amin'ny finoana ihany. Dia lazay ny faly teo fitsanganana tamin'ny maty, mitsangako velona Jesosy Kristy. Fampianarana dia ireo zany fampianarana ekinan'ny famonjena. Zay primaire anazy. Amin'ireo zany tsika rehetra ireo mitovy. Ao a tsisy olana amin'iny a. Ny filazantsara. Mino ny filazantsara amin'ireo Jesosy Kristy a. Tsika rehetra dia mpanota avokoa, tsisy mahita tsony ny voninahitra avy any amin'Andriamanitra. Samy efa nanota izy rehetra. Fa diovina manam-pona amin'ny raha Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika izay rehetra mino Jesosy Kristy no voavonjy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra, zao toy izao no mino zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy manana fiainana mandrakizay. Ny filazantsara dia doctrine primaire. Vao mandiso amin'ny filazantsara zay anao miteny anao voavonjytsika rehefa atao batisy. Zany zao tsy filazantsara intsony satria mampisy famonjena amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Faharoa doctrine sady vérifier tsy matorytsika. Doctrine secondaire. Doctrine secondaire antsoina hoe importante, tena zava-dehibe reo a. Tena tsy tokony ataontsika manjavatra. Importante mais pas essentielle au salut. Diso amin'ireo zany ianao a, mbola voavonjy ihany. Zay secondaire izy zany. Fa efa tena zava-dehibe. Mandiso amin'ireo tena hafa mihitsy ny fiainantsika rehefa tsy mitovy zavatra eny amintsika momba amin'ireo a. Fa mety hoe fianasa amin'ny kristiana any fa hafa be ny fiainantsika anazy. Fa kosa tsy miala ao anatin'ny valan'ny kristiana voavonjy sika sy ianao na dia tsy mitovy amin'ireo zava-dehibe saingy tsy ankinan'ny famonjena. Mahatonga antsika tsy iray fiangonana nefa ianao. Ohatra tsotra be a, batisa zazakely sy ny batisa n'olon-dehibe. Na ny FJKM mino fa zao mino fa hoe batisma manao batisa zazakely fa izy tsy mino hoe amin'iny mahavonjy. Dia ny batista manao batisa ny mpino fa tsy mino koa izy hoe ino ny mahavonjy. Dia miray foana zany tsika afaka miresaka tsika fa satria tsy mitovy ireo zavatra ireo. Le fomba hidiranao am-piangonana ho momba mihitsy tsy mitovy, tsy afaka miray fiangonana fotsiny tsika sy ianao zany. Mahatonga antsika tsy iray fiangonana ny doctrine secondaire fa tsy mahatonga antsika tsy mpirahalahy amin'ny tompo sanatria tsy izay akory ilay izy.
amin'ny tsy mahatonga atsika tsy raha fiangonana amin'ny anana nefa rahalay foana ianana zany. Ohatra batisa fomba fitantanam-piangonana raha fiangonana ampidirina membre daholo ve ny olona sa misy formation sa tsy haiko fitantanam-piangonana tafitra latsa doctrine secondaire hoe épiscopal ve sa presbytérien ohatrany FJKM sa congrégationaliste ohatran'ny batista samy hafa atsika amin'ireo dia tsy afaka hitovy fiangonana atsika rehefa tsy mitovy hevitra amin'ireo fa kosa raha lafoana fampianarana momba ny andro farany. Jesosy Kristy no avy dia mametraka ny arivo-taona eto ambony tany aloha zay vao tena vita ny rehetrarehetra sa ve ny arivo-taona symbolika fa tsy zavatra tena littéral akory doctrine secondaire zany. Misy an'irety ismaisme rehetrarehetra mety hoeninareo foana anelinany na efa henareo ny amillenarisme hoy ny post-millenarisme hoy ny pré-millenarisme hoy ny zava-dehibe zany satria makasika ny fahatongavan'ny tompo any amin'ny farany. Fara tsy mitovy amin'ireo tsika ve dia lasa tsy voavonjy ianao voavonjy foana ianao fa mety mahatonga antsika ho sahirana miaraka ray fiangonana fotsiny. Nous pouvons appartenir à des églises différentes tout en appartenant au royaume. Afaka sady tsy mitovy fiangonana isika kanefa samy zanaka ho fanjakana ray ihany misy atsika. Ary rehefa ho avy Jesosy any amin'ny farany tsisy fanontaniana mihitsy tokana kely ato aloha pré-millénariste fa misy resaka kely tsisy azany voavonjy foa tonga dia tsy rahanao akory any amin'ny farany hoe azafady fa diso ato tonga dia midira fotsiny tsy ray finoana fa iray ao aminao zay inaditsika be doctrine tertiaire ireto zany mampalahelo fa misy olona tsaratsara ka no ireto nefa opinion personnelle pratique culturelle ao am-piangonana. Ohatra karazana hira fiderana zay mira Joseph Dafa indraindray mahita an'iny anao dia za tsy tia andreo inay ao amin'ny firana fanampiny any sy ny taro zay manangatanana rehefa mihira fiderana mahita an'iny hafahafa rehetra tsy izy ireo nefa juste manangatanana rehefa mihira zay fotsy ny fanaonay mikipy zay rehefa vavaka dia tena opinion personnelle pratique ina malaise anay ina ny fombafomba anay ina zatra anay dia afaka tsy manao an'izy rehetra zay rehefa any fiangonanareo nareo afaka miaritra kely rehefa ao aminay ohatrany ao aminay tsy bitabitaka be ny olona miderantoa mba miaritra kely anao tsy many nareo vao tonga any aminareo zay mahita olona tena miderantoko amin'ny fony matola amin'ny tanany rehetrarehetra dia mba miaritra kely zay zao zany fa zao ny olona fa tsy problème c'est pas grave fa mampalahelo be fa olana be io any sasany ireo fomba-piangonana tsy natao isara ary azoka tenenina mihitsy hoe am-piangonanay zao misy raha matoy zay vao mandeha ny rafidana vao tena tafiditra izy dia lasa izy fa ao am-piangonanay foana tsy hoe natsoko izy maniny ianao manao azany sava tsy natao isarana ny hafa mihitsy ireo ary manana olana be anao rehefa manana olana amin'ireo dans les choses ho an'izy rehetrarehetra zany ty famitinana le resaka le triage théologique hoe ohatrao tiako be zany ty phrase kely ty dia averiko ataoko tsy an'izay mihitsy hoe dans les choses essentielles fidélité matoky amin'le zavatra ianaranao momba ny filazantsara momba ny famonjenanao tsy adikevitra reny ataonao masaka tsara ny filazantsara inona ny inonao inona ny mahakristiana anao inona ny antom-pisinao eto ambony tany zay mahasambatra anao dans les choses essentielles fidélité tsy mivadika amin'ireo mihitsy ianao dans les choses secondaires dans les essentielles liberté on est libre fa en toute chose na essentielle na doctrine primaire secondaire tertiaire en toute chose charité fitiavana rehefa tsy ao ny fitiavana inona ny contraire ny fitiavana amin'ny fotoana iny fréaréany fiheboebona rehefa isoronao ny fitiavana dia tsy maintsy remplacer ny zavatra hafa soloa ny zavatra hafa iny dia soloa ny zavatra fa hanimba ny firaisantsika sinao dia aza vela ho simbainy ny tsy fankina fitiavana ny fifandraisantsika sinao
donc fampiarana kely ary no exercice sika ohatran'le exercice sika hoe primaire sa secondaire ireto sa tertiaire misy fampianarana zany ataoko eo ohatran'ny exemple hoe matisa zazakely de le exercice ataoko zany ataoko ohatran'izany tanako de miaraka mitentsika jereko hoe mitovy ve ny fieritreretintsika anazy hoe primaire sa secondaire sa tertiaire vao maheno olona tsy mitovy ato migonigony hoe primaire secondaire fa manao an'izay izy de asaiko manangatana atsika izy amino primaire izy amino secondaire asika le exercice voalohany ary tena ty fehezantety de omeko taoponareo de miteninareo hoe primaire isa secondaire sa tertiaire vonona voalohany ary ny soratra masina dia avy amitsindro mandro amin'ny fanamasina isa roa telo tsisy naningana sotra Safady. Zay live hoe rato ela. Iverina indray tompo Jesoa isa roa telo. Faly tsisy maningana. Ny fifadian-kanina isa roa telo. Misy anakira hiteny hoe tertiaire ny resaka fifadian-kanina. Zany hoe ok andraitsika anao tiana ny batisan-jaza isa roa telo. Isa roa telo. Rehefa tsy primaire zany izy de faly any aloha fa maheno secondaire masakatra misy miteny tertiaire ny fisakanan Jesoa tamin'ny maty résurrection isa roa telo. Rehefa tsara fitenenana miteny tsy fantatra isa roa telo. Zany mafanangatanana izy ny teny hoe secondaire ny fitenenana miteny tsy fantatra fanangatanana kely le teny teo fotsiny dratsika gasy tsy manangana rehefa anaty latolona hoe tsy manina le miteny izy ny teny hoe tertiaire le izy tena miteny tsy fantatra dia tertiaire nosy ny betsaka tsy manao correction mety very ny famonjena isa roa telo. Isa roa telo. Tsy mametsy nareo fa sarosarotra tsiray ty ao mamanangatana zay mieritreritra fa primaire ny assurance du salut hoe mety very ny famonjena sa tsy ao mangatana ay mety very ve ny famonjena zay le fanontaniana zay fanontaniana zay le fanontaniana ao amin'ny doctrine primaire sa secondaire azonareo izy l'exercice tsy mamana le fanontaniana Primaire zany primaire zany mety very ny famonjena mety very ny famonjena mety hoe diso anareo ataoko fanontaniana le izy zany fa le fanontaniana momba ny hoe mety very ve famonjena satria ao anaty doctrine primaire sa secondaire ao anatiny primaire zany tsy mitovy Banaza zany fanontaniana ao anatin'ny sehatra primaire. Satria tantsika le reso atao inona maha-primaire ny doctrine raiky. Saka zay le famonjena mihitsy ane le filazantsara filazantsara. Le question zay le fantana teo io question io amin'ny sehatra primaire. Fa tsy hoe valiny fa le io question io de raha hoanazy zany de ao amin'ny question primaire. Le raisonnement zay le raisonnement rehefa ao anatin'ny resaka famonjena hoe izy de primaire. Fizany tsy manaiky hoe primaire fa secondaire. Le fanontaniana mampisaraka ve zany secondaire satria
na secondaire satria fahazoana secondaire aloha tsy dia olona zany manana hevidiso aloha hoe raha ohatra zany zany aloha hoe resy lahatra tsy mety very famonjena zay zao tena dia olona miteny hoe mety very famonjena zay izy zay hevitra zay nefa izy tsy very satria manana antoka fahavovonjy azonareo donc zany a fahazoto anazy a secondaire izy fa izy ho diso hevitra Famonjy izy hoe izy fotsiny sy hevitra hoe mety mbola mivery nefa tsy mety very io dia hevitra zany a ilay raha secondaire le izy zay ny argument tenenana hoe secondaire le izy hoe raha koa zany dia secondaire le izy satria famonjena efa vita dia tsy azo mpin'olona velively ho very mamoana fa miantona amin'ny olona tsirairay avy raha fieritreretanao hoe mety ho very le izy dia very le izy aminao raha fieritreretanao hoe tsy mety ho very le izy dia tsy mety ho very aminao fa ny famonjena dia izay mandeha ihany efa vovonjy efa mpandresy ok, mila correction sa tsy mila correction sika Atao sina connexion. Ho amin'ity ray ity fotsiny aho manao correction satria zay ny logika tiako be le fanazavana taty teo hoe ny antony tenenantsika zavatra hoe primaire rehefa mikasika famonjena le izy fa le fanazavany fity teo fidy ny anara le fanazavany fity teo hoe le olona mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mino an Jesosy Kristy zay mahavonjy anazy marina sa diso fa io olona io ataontsika hoe tsy ampy étude biblika dia mieritreritra izy fa mety very ny famonjena misy texte tsy vakiny misy fampianarana tsy azony misy zavatra flou aminy fa satria hoe flou amin'ny resaka assurance du salut izy dia tsy salut tsy nahazo salut tsy mahavery anazy zany tsy fahalalany fa assuré ny famonjena raha ataoko exemple zany izy hoe anatin'ity trano ty etrety hoe misy G4S miambina ao tonga dia G4S le nandovola maximal ianao dia roapolo izy manodidina ty trano ty assuré zany ianao fa amaina zo tompo zany assuré zany fa tsisy anina anao zany tsisy sécurité vous êtes en sécurité fa akozana problème psychologique tsy haiko psychiatrique tsy haiko maniakany tsy haiko possible mbola tsy mahatsy tena en sécurité ihany le olona ato fa satria ve izy tsy mahatsy fa satria ve izy tsy mahatsy tena en sécurité dia tsy en sécurité inona ma en sécurité anazy mais sécurité fa izy mitsy manana problème tsy amainy dia ohatr'izay ny assurance du salut tsy voatery hoe mety very ny famonjena le olona any an-danitra izy aveo izy ny tompo hoe tsy mety very le izy ok besabesaka fantany ato fa tsy alefako daholo fa lany ny fotoanantsika fa mandeha tokoa ty za tsy ataoko hira anaty fihirana ihany no azo atao tsy mila manisa koa afaka mihira zao tontolo zao satria isa roa telo faly mahazo misotro toka satria ny kristiana maninona ke misy miteny rafo be hoe tertiaire misy rapide ambony ohatra miteny hoe tertiaire ao alefako azonareo le exercice nitanjoko anatin'le izy nitanjoko anatin'le izy dia ty farany ty nitanjoko mila manana réflexe ataova réflexe mihitsy misokajy fotom-pampianarana vao maheno nareo olona tsy mitovy aminareo zany maheno fampianarana samihafa azonareo ma réflexe
efa tsy baikoanao tsony sainao anao an'le izy fa vao maheno anao tonga dia ohatran'ny déformation professionnelle zany doctrine tsy mampisaraka zany tertiaire zany secondaire zany rehefa mizatra manao antsika ohatran'ny réflexe musculaire ny mpanao karaté sy ny mpanao arts martiaux reny mamboly réflexe na rehefa misy manome tontondro izy dia tonga dia rapide be izy mamoaka ny tanany dia tsy calcule intsony fa ianao ilay mbola voa aloha anao zay mandinika hoe garde fa mamboly réflexe zany tsika tena mainty be ata efa za mainty fa mamboly réflexe zany ianao mamboly réflexe ianao hoe ny antony ambolenao réflexe aloha ilay tenentsika rehetra ohatrana voalohany satria ianao te hitazona firaisana ao amin'ny filazantsara tiany jesosy ianao mino anao fa jesosy ny namonjy ianao mino ianao fa rahalahaka ianao tiako hotazonina izay hafanany firaisantsika sy ianao zay noho izany mila mamboly réflexe ary vao isaka miteny zavatra ianao tonga dia sokajiko anatin'ny saiko zany tsy mampisaraka ny azy natsara ilay réflexe koa hitanao koa izy zany tsy rahalahy misy olona miteny anao avany hoe misy afatra avy any fanjakan'Andriamanitra zay nalahy dia fantatrao hoe fa Jesosy Kristy tsy Andriamanitra réflexe anao zany tonga dia reto zany tsy izy dia zay atao fitiniko kely fotsiny le izy farany voilà conclusion zany doctrine primaire tsy adikevitra aza diso amin'ireo mihitsy tsy azo iodivirana misy fiantraikana amin'ny famonjena dia ny doctrine secondaire dia ny doctrine secondaire tsy mampitovy fiangonana sarotra be miray fiangonana amin'olona tsy mitovy hevitra amin'ireo fa tsy manakana ny firaisan'ny mpino zany ary ndraindray rehefa misy fotoana andray alahady afaka miray fiangonana kely antsy ndraindray dia ny doctrine tertiaire tena préférence culturelle izay titinao sy ny kolontsainao tsy tokony ampisaraka voilà fantoka maveriko zany le izy fantoka amin'ny filazantsara zany sika io no tiavo filazantsara ataovy sakafo maraina anao fahatsarovana ny filazantsara fo maraina anao inona no mahatonga anao velona Kristy ny fahavelomako tsy zantsony ny velona Kristy ny velona tanatiko zay ny zava-dehibe ao amponao vao fo maraina anao tsarovo fa filazantsara no namonjy anao mamantatra ny kolontsain'ny tena dia mila fanetretena sy fandeferana dia manao triage théologique mamboly réflexe manasokajy doctrine raha mampiatra an'izay isika mino fa miova mihitsy ny fifandraisan'ny kristianina etra amin'ity firenentsika ity dia ho tanteraka ilay tenen'i Jesosy Kristy hoe ahalalany olona fa zany manteraka amin'ireo zay nge ny tena enjeu ale izy misy fiantraikana fitoriana filazantsara eto amin'ny firenentsika tsy fahaizana an'ireo tsy crédible atsika vao tsy mahay an'ireo tsy mahaliana ny olona fa namasina manavitra ny olona marina fa araka mivavaka Jesosy teo misy fiantraikana any amin'ny fitoriantsika tsika kristianina ny fitoriantsika vavolombelona ny fahaizantsika maray ao amin'ny tompony veriko faran'ity zany ataoko rehetra dia ny faharosy fahatelo hoe amin'ny fanatretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipoa mifandefera mifandefitra amin'ny fitiavana mahazo toa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavana dia zay raha misy fanontaniana satria tsy voatery mazava tokoa izay niteneniko misy fanamarena tsy voatery ampy niteneniko tsy haiko miteny le fomba fiteny fanale izy fa afaka metraka fanontaniana